mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falymarabantsika ry havako tratra ity alarobia fa 9 ny volana aogositra ity ny mofinainantsika anio dia ny bokyny mpitsara toko fa 9 mpitsara toko fa 9 andiny fa 2 ka hatramin'ny fa 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia nanindray ny volondohan'ny Samsona rehefa voaratra, ary nivory ireo andrenan'ny Filistina moa ny zavatra betsaka atao fanatitra ho an'ny Dagona andriamaniny sy hifaly, fa hoy izy: efa natolotry ny andriamanitsika eto an-tanantsika Samsona fahavalontsika, ary rehefa nahita azy ny vahoaka dia nitera ny andriamaniny ka nanao hoe: efa natolotry ny andriamanitsika eto an-tanantsika ilay fahavalontsika, mpanimba ny tanitsika izay nahabe maty atsika. Ary rehefa faly ny fony dia hoy izy: alao Samsona mba hanao lalao antsika. Dia napaka ny Samsona avy tao an-trano famatorana izy ka nanao lalao teo anatrehan'ny Samsona, ary nampitsanganiny teo anelanelan'ny andro izy. Ary hoy Samsona tamin'ny zatovo izay nitantana azy: avy alao kely aho hitsapa ny andro izay manohana ny trano iankinako aminy. Ary feno lehilahy sy vehivavy ny trano, ary tao ireo andrinan'ny Filistina rehetra. Ary teo an-tambotrano koa nisy lehilahy sy vehivavy tokony 3,000 izay finaritra nijery an'i Samsona nanao lalao. Ary Samsona niantso an'i Jehova ka nanao hoe: Jehova Tompo, mifono aminao aho, tsarovy aho ka ampahirezo izao, indray mandeha izao monja. Ry Andriamanitro, amaliko ny Filistina noho ny anankiray amin'ny masoko. Dia nitanan'i Samsona ny andro teo afovoany izay nanohana ny trano, ny anankiray tamin'ny tanany ankavanana ary anankiray tamin'ny tanany ankavia, ka niankina teo izy. Fa hoy Samsona: aoka hiara-maty amin'ny Filistina. Dia nizahy ny mafy ka dia nianjera tamin'ireo andriana sy vahoaka rehetra izay teo ny trano. Ary ny maty izay novonoiny teo amin'ny hafatesany no be lavitra noho izay novonoiny tamin'ny andro ny ainany. Ary nidina ny rahalahy sy ny mpianakavy ny rehetra, dia naka ny fatany ka nitondra azy niakatra, dia nandevina azy teo anelan'ny Zora sy Esitaola tao amin'ny fasany Manorainy. Ary izy efa nitsara ny Israely 20 taona. Ray maso anao manamasenanay fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Tsy zoviana amintsika ry havako ity boky ny mpitsara toko fa 9 ity mitantara ny tantaran'ny Samsona, ny hatrany toko fa 10 moa zany alohan'izay toko fa 11 aza dia efa manomboka ny tantaran'ny Samsona, nahaterahany ny famirapiratany. Ary amin'ity toko fa 9 ity dia ny fahalavony nefa koa ny arenany indray no asehony ity mpitsara toko fa 9 ity. Asehony ity mpitsara toko fa 9 ity fa ny mpanompon'Andriamanitra rehefa tsy miambina dia mety mianjera, mety lavo. Ary rehefa lavo ny mpanompon'Andriamanitra dia manjary miteraka henatra eo anatrehan'ny fiarahamonina, eo anatrehan'Andriamanitra sy ny mpanompo sampy mihitsy. Dia antsika amin'ity manomboka amin'ny andininy fa 12 teo fa fifalian'ny mpanompo sampy ny fahalavon'ny mpanompon'Andriamanitra. Fa ny faharesian'ny Samsona zany eto dia niteraka fifaliana ho an'ny mpanompo sampy. Ary fatantsika fa miara-dalana mandrakariva ny fanompo-tsampy ny filalaovana ny lalao maro isan-karazany. Matetika tia filan'ny nofo ny mpanompo sampy. Matetika resahantsika hoe amin'ny zao taonjato ianantsika izao, fa ny taonjato ianantsika dia taonjato izay efa hidaraboan'ireo sotoavina na ireo valeur hidaraboan'ireo ataontsika hoe ny moral isan-karazany, ny etika isan-karazany, fa manjary baikony filalaovana, baikony filanany olona. Any amin'ny taona 17 ano any dia
dia nisy nantsoina hoe civilisation ny lalao, civilisation ny lalao, civilisation zay novoizina mihitsy any amy taona enimpolo fitopolo. Ary izao moa dia efa nanjary lasa filozofia lay izy fa tsy hoe toe-po fotsiny fa lasa filozofia niorenany lay izy. De lay ataontsika hoe hédonisme matetika firesakitsika etony hoe hédonisme dia hédonis zany hoe lay amour du plaisir na lay fitiavam-pahafinareta. Miara-dalana mandrakariva amin'ny fanompotsampy, miara-dalana mandrakariva amin'ny fivavahana diso, ny ataontsika hoe ny hédonisme na ny fitiavam-pahafinaretana. Eto de rehefa resy Samson satria nanaiky no lambolamboiny Delila misy tantara maro oronatsary zay mitantara ny Samson sy Delila tapany voalohany amy toko faha 20 ty any amy toko 120 fa rehefa lambolambony Delila i Samson de nambarany taminy ny zava-miafiny ny heriny satria Delila dia mpisorony lay sampy antsoina hoe Dagona. Dagona zay sarina trondro daga amy teny hebreo, trondro dia tapany ambany trondro, tapany ambony olona, tatak'izay ny sariny Dagona. Dia lambolambony Delila zany i Samson mba anambarany heriny ny zava-miafina de nanjary nitapahany volony zay nitoerany heriny. Ary dia famantarana moa zany fandikan'izy de ny hoe nanaiky resy teo anatrihan'ny fakampanahy Samson de nanjary very ny heriny. Fa amin'ity toko fa 1:20 ka hatramin'ny 1:30 ty rehefa azotsika sary an-tsaina lay miverina ao an-tsaitsika ny lesona sekoly alahady mampatsiaro antsika tantaran'ny Samson sy Delila de izao tsy ny farana teo amin'ny toko 1:20 nefa tantaran'ny Samson, zany hoe tsy ny farana teo amin'ny izy nopotsirina ny masony, izy nogadraina tany Gaza sy ny sisa rehetra, fa mbola nitohy ny tantara. Izay tohy ny tantara zay no zara mofinaina ao antsika. Io tohy ny tantara io dia azo fitinina amin'ny hoe ny fiarenan'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra iray, na ny fijoroan'ny mpanompon'Andriamanitra iray, ny fitrakan'ny mpanompon'Andriamanitra indray. Mifilazana 2:20 de naniry indray ny volondohany. Volondohan'ny Samson io de naniry indray. Zany hoe na dia tao anatin'ny fahababoana zany Samson tany Gaza, resy teo anatrihan'ny fahavalony de zao naniry indray ny volony. Ny dikany hoe naniry indray ny volony de zao hiverina indray ny heriny. Tsy afoin'Andriamanitra izy, niverina indray ny heriny. Satria ny herin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa ko malala de tsy herin'olombelona akory fa herin'Andriamanitra. Ary izay herin'Andriamanitra izay dia azon'Andriamanitra averina amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Azon'Andriamanitra averina amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay. Zay mahatonga antsika tsy kivy ao anatin'ny zavatra mety ho lalovantsika. Matetika fitenitsika koa eto amofinainany hoe zay zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainantsika nge tsy voatery sitrapon'Andriamanitra fa sitrapontsika. Ny fahavoazana eo amin'ny fiainantsika tsy voatery sitrapon'Andriamanitra fa tena sitrapontsika mihitsy, tak'izay mitranga tamin'ny Samson. Fahavoazan'ny Samson de zao tsy sitrapon'Andriamanitra fa sitrapony Samson. Samson mihitsy no 2:20 efa hoe efa leon'ny miaina izy ho izy. Tsy nahafinaritra ny Samson intsony ny miaina. 2:20. Zany hoe tena fahadoson'ny Samson mihitsy nahatonga azy ho resy. Tsy Andriamanitra ny namparesy an'i Samson, tsy Andriamanitra ny nanala ny heriny Samson, fa ny safidy ny ho resy mihitsy Samson, safidy ny henjera. Noho zany de mety mpitranga mihitsy amin'ny fiainantsika ny hoe tsy Andriamanitra akory no tondrona ho tompona andraikitra mandrakariva amin'izay mety ho zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, fa misy fotoana averin'Andriamanitra hitranga. Misy fotoana tena safiditsika mihitsy
ka avelan'Andriamanitra hitranga. Misy le tena lôjika tsotra fotsiny hoe rehefa miala rehefa zavatra tsy tokony atao kanefa mbola natao ihany dia mianjera. Saingy ao anatin'zany fianjerahantsika zany anefany de zao tsy mahafoy ny mpanompony Andriamanitra. Io no mahamarina ny teny Isaia mpaminany manao hoe rehefa nofidiako de tsy mba nariako. Tsy narian'Andriamanitra i Samsona fa naniry indray ny volondohany. Zany hoe nampanirian'Andriamanitra ny volondohany. Ny dikan'zany dia efa manangasanga ao anatin'ny fahareseny io, ao anatin'ny olana mitranga amy Samsona io de naniry ny volondohany. Zany hoe toy ny manomana miantso azy indray Andriamanitra, hamerina indray Andriamanitra ilay hatrany amin'ny fiandohana. Dia ny toy ny tantara moa de nifaly ireo mpanompo sampy ny Filistina zany nifaly noho ny fiheverany hoe nandresy ilay Dagona, nandresy an'Andriamanitra, nandresy an' Jehova. Raha ohatra ka mamaky ny bokin'ny Samoela isika, Samoela voalohany toko 15 de nisy fotoana ao amin'ny bokin'ny Samoela voalohany toko 15 io nalain'ny Filistina ny fiaran'i Jehova. Rehefa nalain'ny Filistina ny fiaran'i Jehova dia nentiny tao an-tranon'ny Dagona. Misy tempolin'ny Dagona zany tao de nidiny tao i fiaran'ny Jehova io rehefa resy ny zanak'Israely. 7 volana ao io filazan'ny bokin'ny Samoela voalohany toko 15 azy. Dia najanony tao amin'ny efitran'ny Dagona, nakamba ny efitran'ny tamin'ny Dagona zany, ny efitran'ny fiaran'ny fanekena. Kanjo rehefa maray ny andro de io fa miala midaraboka amin'ny tany, miankohoka eo anatrehan'ny fiaran'ny fanekena i Dagona. De taitra ny mpisoron'ny Dagona de naveriny amin'ny toerany ihany. Kanjo miveriny indray zay pitso maraina, io fa nidaboka indray ary tapaka mihitsy ny lohany, tapaka ny tanany lay sarin'ny Dagona iny zany. Eto de mifanohitra an'izay no mitranga. Samsona ilay mpanompon'Andriamanitra io fa manjary midaraboka eo anatrehan'ny Dagona. Satria nahoana? Satria tsy niambina. Ary dia manao lalao, lay teny hoe lalao de zao fitiavam-pahafinaretana. Misy heviny lay hoe feno lehilahy, feno vehivavy. Dagona dia mitovitovy amin'ny Baala ihany, andriamanitry ny fahavokarana, andriamanitry ny filan'ny nofo, andriamanitry ny Filistina, zay andriamanitry ny mpanjonoko i Dagona. Ary dia misy dikany hoe fifaliana misy lehilahy sy vehivavy be de be, misy fahafinaretana zay endriky ny fanompoana ny Dagona. Dia natsona zany Samsona, atsova izy mba ho viraviraina. Zay lay Samsona efa tsy mahita tsony dia viraviraina. Efa visaky Samsona. Azay dika ilay teny manao hoe amin'ny andininy fahenina amby roapolo ary hoy Samsona tamin'ny zatovo zay nitantana azy, avy alao kely aho hitsapa. Lay teny avy alao kely io hoe efa sasatra izy, vizaky izy, asa lay endrik'ilay lalao tsy tena mazava tsara. Tsy nitany sainy moa zany marimarina kokoa, fa mety atositosika ve, akoraina ve, kapohana ve, ampijaliana ve, endrik'ilay lalao zany hoe zao tena no ambalina, humilié hoy nareo amin'ny teny frantsay i Samsona eto. Ary dia ao anatin'zany olona zatra fandresena tahaka ny Samsona, olona zatra fandresena, zatra tsy zatra no ambanina, io fa no ambanina ary natao tsinitsinina eo anatrehan'ny vahoaka. Ary dia eo Andriamanitra ny tsy ahafoy any Samsona. Hoy ny filazany andininy faharoa amby roapolo de naniry ny volony. Saingy tsy ny volo naniry akory nahatonga ny Samsona nandresy. Hitantsika amin'ny andininy fahavalo amby roapolo, eo zay naniry indray le volo, fa izao tsy zay akory nahatonga fandresena, fa ny fibebahan'ny Samsona sy ny fiverenany tamin'Andriamanitra. Hoy izy manao hoe mifona aminao aho, tsarovy aho, ampaherezo aho, Andriamanitro amaliko ny Filistina. Le avako ny fibebahan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny fanetretenany mpanompon'Andriamanitra.
ny fanekena ho diso de mahatonga ny hery miverina indray. Ary tsy hoe le ny hery efa eo zay dikany hoe io lay volona niry, le hery efa tao ihany satria efa naverin'Andriamanitra. Fa izao ny fibebahany Samsona nahatonga lay heriny hiasa araka ny tokony ho izy indray. Zany hoe ity tapany faharoa ty rehefa malala de maneho antsika lafin-javatra roa mazava tsara. De izao zava-dehibe ny fibebahana, zava-dehibe ny fiverenana amin'Andriamanitra. Ny tian'ny mpitsara takatritsika de zao izay manota de tsy tokony hijanona eo anatrehan'ny ota. Izay rehetra ataontsika hoe nanao zavatra tsy mety de tokony tsy hijanona eo anatrehan'ny fanaovana zavatra tsy mety, fa azo ataony miverina amin'Andriamanitra indray mba ahafahana manana fiaingana vaovao. Rehefa malala hoy tsika manao hoe zava-dehibe ny afatry ny bokon'ny mpitsara eto, ny fibebahan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny mahasitrana ny mpanompon'Andriamanitra. Betsaka ny olona, betsaka ny kristiana indraindray rehefa diso ao anatin'ny fitondratena de miala amin'Andriamanitra, tsy mety, tsy manompo tsony ao anatin'ny fiangonana, miataka amin'ny mpianakavy ny finoana, indraindray de mahatsiaro ho resy. Fa tsy zany ndre avako ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra de zao Andriamanitra tsy mahafoy ny mpanompony, miandry ny mpanompony hiverina amin'izy. Misy anakiroa ao amin'ny apôstôly nitovy mihitsy ny trangany dia i Petera sy i Jodasy. Samy namadika an'i Jesoa reo, samy namadika an'i Jesoa reo. Dia na i Jodasy na i Petera, Jodasy moa zany de tena nivarotra mihitsy, nanao kolokolo mihitsy, nandray vola mihitsy. Fa na izany ary Petera koa dia nanday intelo ho tsy mahalala, ho tsy manana fifandraisana, ho tsy miombona na inona amin'i Jesoa, tsy mifanalavitra ihany zany. Saingy zao na samy hafa azy, Petera nibebaka, Jodasy tsy mibebaka. Ary dia i Samsona eto nibebaka. Zava-dehibe rehefa malala ny fibebahan'ny mpanompon'Andriamanitra. Averin'Andriamanitra ny herin'ny Samsona eto naveriny satria mibebaka tamin'izy. Ary dia izay mahazava-dehibe ny fifonana sy ny fiverenana amin'Andriamanitra zay ny tian'ny boky mpitsara ho takatritsika ny tendiny 5:20, zara mofinaina ho antsika ity hoe Andriamanitra tsy manara ny mpanompony. Ary mampatsiaro ny tenin'ilay teolojianina mpampianatra testamenta anankiray antsoina hoe Edmond Jacob, manao hoe zao no izy ozy, Andriamanitra de zao malemy eo anatrehan'ny fibebahan'ny olona. Na very Martin Luther koa iteny io, manao hoe ny mpanompo Andriamanitra na dia tompon'ny hery sy ny fahefana de zao Andriamanitra mibebaka, Andriamanitra tia malemy anatrehan'ny fibebahan'ny mpanompony. Dia namafisiny Edmond Jacob araka zarantsika teo hoe io teny Luther io manao hoe malemy anatrehan'ny fibebahan'ny olona Andriamanitra. Rehefa malala zava-dehibe zany ny fibebahantsika ao anatrehan'Andriamanitra. Fa ny faharoa rehefa malala de zao ny fibebahan'ny mpanompon'Andriamanitra de zao nanjary naharava ny fiverenany ny Samsona tamin'Andriamanitra de naharava ny tranony Dagona ray manontolo, naharava ny fanompona ny Dagona ray manontolo. Ary dia izay no andininy fa 7 ka hatramin'ny 7:30 de zao ninjera lay toerana zay nanaovan'ny Filistina fifaliana 3,000 mahery ninjera. Rava tanteraka lay nireharehana hoe niderany Andriamanina izy ireo ka nanao hoe efa natolotry ny Andriamanitsika ireo tanantsika le fahavalontsika, mpanimba ny tanitsika zay nahabe ny maty tamintsika. Nirehareha fatratra ny Filistina, saingy zao tsy naharitra ny firehariana zany satria nibebaka i Samsona. Rehefa malala ny fibebahana dia tsy mitondra fandresena ihany, fa ny fibebahana de mahatonga ny voninahitr'Andriamanitra miariary indray. Ny ariary indray ny voninahitr'Andriamanitra.
Samsona moa efa nanira teony hoe za dia aoka iara-maty amin'ny Filistina nangataka zay moa ny fangata amin'ny Samsona. Tsy zava-dehibe tamin'ny Samsona tsoa zany ny fahavelomana fa neritreretiny hoe vita hatreo ny fanompony dia naveran'Andriamanitra ho zay no nitranga fa niariary ny voninahitr'Andriamanitra ny dikany hoe nidina ny rahalahiny ny mpianakavy indray de naka ny fatiny ka nitondra azy nakatra sy nandevina azy tany elalan'ny zola sy taona de midika hoe tsara lefena ny Samsona tsy hoe maty tao anatin'ireo Filistinindreo Samsona de tsisy ny raharaha fahafahambaraka fa maty tao anatin'ny voninahitra izy, maty tao anatin'ny fanajan'ny olona izy, maty tsy adinon'ny olona ny tantarany, tsy takona tao anatin'ilay hoe marina fa maloka tao anatin'ilay izy lavo tamin'izy ninjera tamin'izy voaraborabiny Delila tsy teo ny fiafaran'ny fiainany fa toy ny tantaran'ny mpitsara rehetra zany hoe namboarin'Andriamanitra indray ny tantaran'ny Samsona satria nibebaka izy. Revako malala zava-dehibe ny atao hoe fibebahana ny fiverenana amin'Andriamanitra fa sady manasitrana no mampiariary ny voninahitr'Andriamanitra no mitondra famonjena ho an'ny hafa ary indrindra mandrava ny asan'ny ratsy ny fibebahana. Nge revako malala hiverina amin'ny tompontsika ny fiarenan'ny mpanompon'Andriamanitra de ao amin'Andriamanitra ihany. Ao amin'Andriamanitra ihany no ahalavony ny mpanompon'Andriamanitra hoy ny testamenta taloha fa ao amin'Andriamanitra ihany no hiarenan'ny mpanompon'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo am'soranao zay noho ny amin'ny sotra masina zay mitona anay hiverina mandrakariva aminao. Tsy ho resy ny fahotana, tsy ho kivy ao anatin'ny tsy fahatanterahana, hiaina mandrakariva ny fibebahana, hiambiny eo anatrihan'ny fakapanahy, hijoro vavolombelona mba hiariariany voninahitra ao. Tompo, misotranao zay noho ny amin'ny teninao zay voalaza amin'ny teny malagasy, voadika amin'ny teny malagasy. Manazava aminay fa ao aminao ihany no hiarenanay. Ao aminao Andriamanitra no ahafahanay mijoro indray. De mivavaka izay tompo, amin'ny fiainanay isan'andro. Ampahery zay mba atohitra ny fakapanahy. Ampahery zay mba atohitra ny hafetsen'ilay ratsy. Ary ampahery zay mba hifikitra mandrakariva aminao. Vavaka izay tompo ho an'ireo marary, ho an'ireo manana olana, ho an'ireo mandalo fizahantsoitra ampahirizo. Ao anatin'ny fialan-tsasatra ny akamaroan'ny mpianatra ankehitriny de omeo fialan-tsasatra mamy. Ary ho an'ireo miandro vokam-panadinana tenao Andriamanitra no hanampy ao anatin'ny fiandrasana ny vokam-panadinana anana saina tony sy anana fifaliana hatrany. Vavaka ho an'ny fiangonana izay tompo, ampaherezo ny fiangonanao miatrika ny fijoroana vavolombelona. Vavaka ho an'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na FFKM, miatrika ny andraikitra maro isan-karazany zay eo antsorony mitahianao ny FFKM amin'ny asa hijoroan'ny vavolombelona. De terizy mandrakariva ny fanoratenanay mendrika sy masina eo anatrehanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.